Dia faly miarabantsika rehetra ao anatin'ny resadresaka ifanaovantsika isan-kerinandro. Miresadresaka isika fa ny tena marina tsy isika no miresaka fa izaho no miteny ianareo miresaka amin'ny alalan'ny commentaire. Commentaire izay tsara mariana fa raha mivoana amin'ny zavatra lazainay dia tonga dia fahafahanay avy hatrany izany commentaire ataonareo izany. Ny zavatra malaza eny amin'ny fiarahamonina no fitiantsika atao anatin'ny resaka. Anisan'izany ny resaka vina sy ny resaka émergence. Izany malaza eny amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Ireo roa rehefa akapoka dia midika fa misy manao copier-coller. Izany moa dia efa miteny fa isika dia tsy mahita zavatra atao ary tsisy zavatra azontsika atao fa mba mahafinaritra ny manao copier-coller sy mijery copier-coller dia aleoloha isika manatanteraka an'izay. Fa ankoatran'izay dia mahatsiaro ireo mpiara-mitolona tamin'ny taona 2024 ny tenako. Tsaroko tsara mihitsy ireny fotoana ireny na dia tsy nitolona teny aza ny tenako fa niasa tetỳ Antaninarenina. Tena niovitrovotra tamin'ireny tena ny idy mihitsy tamin'ireny ary izaho milaza aminareo fa nitselatra ny foko ary nandositra tany ambany latabatra dia tany niafina tamin'ireny fotoana ireny. Tsy nisy nahita na dia niditra tao an-trano azy ianareo izay nieritreritra ny sambotra. Ny trano koa moa tsy ho tafiditra ao ianareo satria dia nidiko mafy dia mafy izany trano izany. Noho izany dia tsy afaka ny sambotra nareo izay nikasa ny sambotra anahy tamin'ireny tolona 2024 ireny. Saingy nisy ny tolona dia miaraka mahatsiaro an'ireo izay mpitolona tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'ny fijanonako tao ambanin'ny latabatra no nivavaka mafy dia nivavako ianareo dia ozy aho hoe tsy maintsy lasa minisitra ny tenako. Izay mivavaka izay nataoko tamin'ireny fotoana ireny. Dia tanteraka tokoa izany ary dia tonga tamin'izany toerana izany ny tenako ary dia tafakatra ambony ihany moa tamin'ny tanjona izay natao. Eto dia milaza amintsika tsirairay avy fa tsy aritra ihany koa tsy ilaza fa nisy nanatitra voninkazo isaky ny 7 febroary dia tahitra kely foana hoe anatitra voninkazo any atokantrano ngamba ho ary zareo izany. Dia tsy anoka iny lalany tsy makany atokantranoko akory izy fa eny Antaninarenina no toerana alehany manatitra voninkazo eny amin'ireo toerana izay mirakitra tantara. Eny ny tena alehan'izy ireo fa na izany na izany ireo izay niara-mbona kosa aloha dia fa milamina io resaka io ary tsy dia ho resahantsika be intsony io satria dia ao anatin'ny taona 2024 isika izao fantatrareo tsara izany taona izany. Noho izany dia tsy resaka betsaka mahakasika io resaka io isika. Fa manaraka izany dia tena miseho milay be lerangah izay mitety tsena isaky ny tsena isaky ny misy tsena amin'izao fotoana izao. Zavatra mba tiako apetraka azy dia izy nga efa manana voany atra vina mantsy efa manana vina nga iny lehilahy iny no dia nitety tsena mandany vola etsero. Ny zavatra vidina eny amin'ny tsena nefany rehefa mitety tsena tahaka an'ireny izy dia trondro maina na 200, voatabia na 200 izany zavatra vidiny sy zarainy amin'ny olona. Efa nitapahantsika ny jiro anatin'ny orinasa izay misy azy noho izany dia mino somanantena aoko fa tsy anambola ampiasain'izy amin'ity taona 2024 izay ho avy ity. Manaraka izany dia nitety an'ireo faritra maro taty Afrika ny tenako anisan'izany ny tany Addis Abeba. Fa niriko ary tena nofinofiko nitokana ilay métro any Addis Abeba afaka 3 taona tena faniriko izany kanefa dia tahaka ny vina rehetrarehetra ihany moa izany asakasaka sika fa vina napetraka fa mametraka sika dia mametraka an'izay ary tsy maintsy mametraka sika. Fa raha ohatra kosa nareo hoe tsy ilainy izany vina izany dia ozy aho hoe tadiava ary nareo vina ilainy, tadiava ary nareo asa ilainy dia hitantsika eo ny anaovana azy sy hanatanterahana azy.
fa tao anatiny hafanambe izay niseho teto anivontsika dia betsaka ny tratra ny gripa, iry kotikely, iry janine sy ny tariny dia tratra n'izay gripa sy ny tazo izay. Isan'ny tratran'izany isy olobe. Dia tonga ihany izy anatanteraka ny asa izay ataony. Dia hozy izy aminy hoe tsy mety zao solobe mandehana mihitsy aloha ianao mitsabo-tena any ampitan-dranomasina noho ity gripa izay mahazo anao ity. Dia izy moa laza tamiko hoe za tsy andeha zany tsy tsabo-tena any ampitan-dranomasina zany sao dia omenao olo-kafa eo ty sezako ty. Dia ozy taminy hoe solobe tsy omena olo-kafa zany ny sezanao. Dia ozy izy hoe efa mandeha ny resaka efa misy any feo fa hosolona ahy Dia ozy izy taminy hoe solobe tsy omena olo-kafa ny sezanao. Raha tsy ny tenako mihitsy ny teny hoe solo miala teo amin'izay ianao fa isolo olona vaovao. Dia ozy izy hoe eny ary fa andeha tsabo-tena. Dia lasa ny tsabo-tena any ampitan-dranomasina isy solobe amin'izao fotoana izao. Manaraka izany dia mirary fahasalamana ho an'ireo tsy salama rehetra ary mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra ao anatin'ny tsy mareny sampona manaraka indray. Dia ozy izy hoe amin'ny manaraka indray.